Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », nos pieds s'arrêtent. Dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là, son trône pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs, à la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein, à cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu. Je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Iaraka hanandratra vavaka ao an'Andriamanitra isika. Ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra izay ny an-danitro, indreto izahay mpanomponao, indreto izahay zanakao, vory manoloana ny seza fiandrananao ary miankohaka eto an-tongotrao. Raha tonga eto izay anio Andriamanitra dia ny voalohany angatahanay dia mba hamindranao fo aminay tsirairay avy ireto, mba handiovanao ny tsy famendrehana rehetra ary ny fotoana rehetra izay iarahanay eto anie dia mba ho fanomezam-boninahitra zato isan-jato ny anaranao, ary tsy hiala eto izay raha tsy feno ny fanahinao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay ny vavaka. Amen. Je vous remercie à tous d'être venus aujourd'hui pour ce merveilleux sabbat. Je vous dis bonjour et on est vraiment ravis de vous voir en ce moment et que la paix de Jésus soit en nous pour aujourd'hui. Et pour la suite, je vous invite encore à vous lever. On va faire un chant en malgache qui s'intitule Etsaranifu Nenanet, ce qui veut dire que la maison de, on est tous dans la maison de Dieu et que c'est formidable. La vita non ni fumi sentu, kanewa ni la non utiku. Etsana ni fune na netu,
notre chant, venez le célébrer. Manasanao iaraka andohalika ivavaka isika. Andriamanitra tompotio, Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra avo indrindra, mpanjaka, tompo, lehibe, manao ny zavatra rehetra, manao zava-dehibe, mahagaga, mahatalanjona, ary izany indrindra tompo no hanomezanay voninahitra anao eto amin'ity toerana ity. Koa atolotra ianao ny haja, ny voninahitra, ny laza, ny saotra, no izany fitiavana lehibe izay atolotra ao anay isan'andro izany. Tonga eto izahay amin'ity sabata ity, amin'ny mampanotanay tsy mendrika. Tonga eto izahay ao ny amin'ny fifaliana, miaraka amin'ny fifaliana, ao ihany koa ny mety reradreraka, ao ihany koa ny mety tsy salama. Tonga eto izay amin'ny mahazay anay, fa tonga kosa hanolotra fitaoam-pivavahana ho anao. Koa raiso ho anitra kasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao tompo, izany fonay manolotra fitaoam-pivavahana ho anao izany. Amin'ity maraina ity tompo dia mangataka famelan-keloka avy aminao izahay. Mpanota izahay, koa miantrahanay tompo, mamindrafo aminay amin'ny mampanotanay. Diovy izahay fafao ireo ota izay nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao.
eno ny antsoantsonay tompo naizanaiza toerana misy anay amin'izao fotoana izao. Enoy ny fitarainanay, enoy ny alahelonay, enoy ny fahoriana izay ao anatinay. Aokenao anasitrana, aokenao tompo hijery anay tsirairay avy amin'ny masom-pitiavanao. Ta io manokana ny ankizy kely, ta io ny tanoranao, ta io ny olon-dehibe, ta io ireo vahoaka marobe izay manaraka anay, mijery anay amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fahitalavitra. Ray malalo, amin'ity sabata ity dia feno fifaliana izao fiarahana atolotra izao. Ary engane izany mba homanom-pofona eo amin'ny seza fiandriananao. Izany tompo dia tononay amin'ny anaran'i Jesosy, ilay mpamonjy izay tianay. Sotra raha eo. Amen. Metezarayo Yanuayali Enuni feku Bianswana Metezarayo Arikyuvani Tizana kauzai mitadiana Fani fautaku numanimbaka Zia kwana sasanarayo Sijakutuku niujumina Uzaza pakatu utianatuku. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Bonjour, nous allons bientôt passer dans le moment de la dîme et de l'offrande. Nous sommes ici ce matin pour louer Dieu, de nous permettre d'être ici et beaucoup d'autres choses. Et maintenant, si nous le pouvons et si nous le voulons, offrons-lui ce que nous avons préparé pour lui témoigner de notre reconnaissance. J'invite les diacres à passer dans les rangs. Manasa tsika hitsangana anatrano fanatitra. Iara hivavakintsika. Jesosy misaotranao satria mbola afaka miantso ny anaranao indray izay amin'ity sabata ity. Misaotranao koa satria notainao manokana ka
mbola afaka nanolotra ny kely nanananay zay androany dia azany fahotanay Jesosy no jerena fa ny fo zay nanolotra an'izany fanatitra izany dia misy manateny zay fa ho voadio tanteraka amin'ny alalan'ity fanatitra ity amin'ity sabata ity dia io manokana ny tsirairay izay tonga eto sy ireo izay sy afaka noho ny antony maro samihafa dia io koa ity sabatanay ity mba ho sabata mahafinaritra sy feno fifaliana hatrany ane miaraka aminao dia zavaka izany no iziko sy angatahako amin'ny anaranao irery ihany. Amen. Amen. Bonjour à tous, spécial bonjour pour les enfants. Je pense que vous êtes tous heureux d'être dans la maison du Seigneur en ce saint sabbat. Je dis bonjour aussi aux enfants qui sont derrière leur écran à la maison. Maintenant, c'est le moment de l'histoire. Je vais vous raconter une histoire avec laquelle on prendra une leçon. Un jour, il se trouvait un mendiant sur le trottoir et il y a une dame qui s'est approchée. Une dame très bien habillée, bien élégante et tout. Elle s'est approchée du mendiant. Elle commençait à s'accroupir pour lui adresser la parole. Et au même moment, il y avait un policier en face qui a vu. Donc le policier s'est approché aussi et lui a dit « Madame, est-ce que le monsieur vous importune? Il y a quelque chose, il y a un souci ?» Et la dame a dit « Non, 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 pas du tout. Au contraire, j'ai besoin d'aide pour le relever. » « Ah bon, mais vous voulez faire quoi? J'aimerais bien l'inviter au restaurant. » Donc le monsieur, par terre, il posait déjà des questions, mais il n'en venait pas en fait. Et le policier a tout de suite exécuté la demande de la dame parce que ce policier-là, il connaît très bien cette dame. Donc après, la dame est venue avec le monsieur dans le restaurant. À peine elle a franchi la porte du restaurant que le serveur s'est approché. « Oh madame, s'il vous plaît, madame, ce monsieur-là ne peut pas entrer ici, madame, parce que ça va déranger tous nos clients. Je suis vraiment navrée, mais non, 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 madame, il faut qu'il sorte. » La dame a dit au mendiant, « Asseyez-vous. » Et elle s'est adressée donc au serveur. « Excusez-moi, monsieur, vous savez, la société d'en face, 3 fois par semaine, les directeurs de cette société, avec leurs invités, viennent manger chez vous et faire des réunions chez vous. Et je suis sûre que les recettes de ces 3 jours de ces directeurs, ça vous aide à avancer votre restaurant. Mais là, je vous dis, c'est moi la directrice de cette société. Donc, est-ce que je peux rester manger avec mon ami ou est-ce que je dois sortir? Et il saura la suite parce que si la directrice n'a pas le droit de manger là, donc les directeurs ne viendront plus les 3 fois par semaine. Et là, le serveur a dit « Ah, madame, d'accord, d'accord, installez-vous, je vais vous servir. » Et pendant ce temps, le mendiant, on dirait qu'il pense qu'il rêve, en fait. Il ne réalise pas ce qui se passe. Et il a dit « Excusez-moi, madame, depuis tout à l'heure, je me pose des questions, mais je suis très, très honorée que vous me défendiez, mais pourquoi tout ce geste? Pourquoi tous ces actes de gentillesse envers moi ?» Et la dame s'est adressée, donc en attendant le serveur pour leur servir, la dame a dit à ce monsieur, « Mais vous vous rappelez pas de moi, Jean ?» Et le monsieur, « Mais vous me connaissez, vous connaissez mon prénom? Oui, je vous connais très bien. Et ça fait très, très, très longtemps que j'attendais ce jour. » C'est ce que la dame, elle a dit. Et un petit moment de silence, après elle a dit, vous vous rappelez, un jour, il y a quelques années, j'étais venue dans cette ville et à ce moment-là, j'avais postulé pour travailler dans la société d'en face. Et j'étais là, j'avais trop faim. C'était vers midi et vous m'avez dit, vous voulez quelque chose? Et sans hésiter, je vous ai répondu, j'ai trop faim. Et vous m'avez payé un repas. Après, j'ai eu la force, j'ai fait l'entretien dans cette société et j'étais prise. Et actuellement, je suis la directrice de cette société. Mais le jour où vous m'avez payé ce repas, j'ai dit,
j'espère bien qu'un jour, je pourrai lui rendre ce service. Et ce matin, dans ma société, j'ai entendu mes employés parler d'un certain Jean. Moi, je ne savais pas comment vous vous appelez il y a quelques années, mais ce sont mes employés qui étaient en train de parler de vous, que vous étiez parmi des employés là, mais que maintenant vous êtes mendiant. Donc moi, là, je suis très contente que je peux vous rendre, et non seulement le repas que vous m'avez donné, mais à partir de ce soir, vous ne dormirez plus jamais sur le trottoir. Parce que vous aurez un toit, demain on ira chercher un appartement pour vous, et demain vous allez travailler dans la société où je suis la directrice. Je m'arrête là. La leçon à prendre, c'est que quand on peut faire quelque chose, même si on n'espère pas avoir de retour, Dieu est juste. Un jour où on ne s'attend pas du tout, on aura toujours la réponse de ce qu'on fait. Donc, quand on peut profiter, on ne sait pas, on aura encore combien d'années, combien de mois, combien d'années nous aurons encore l'opportunité, mais quand on peut faire quelque chose pour les autres, faisons parce que Dieu est juste et Dieu, il voit et Dieu n'oublie pas. J'avais demandé au prédicateur, à celle qui fait les programmes, c'est quoi le titre de la prédication? Et elle a dit, Dieu n'oublie pas. Et donc cette histoire, ça tombe très bien que Dieu n'oublie pas tous les gestes que nous faisons aux autres. Je vous souhaite un très bon sabbat. Avant d'entendre le message de Dieu par notre frère Océa, je vous invite à lire dans Psaume 121, versets 3 et 4. Psaume 121, versets 3 et 4. Au nom de Jésus, il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Amen. Ny lohateny orenesintsika androany a dia izay voasoratra eto amin'ny écran hoe tsy manadino anao a Andriamanitra, tsy manadino anao Andriamanitra. Dia nisy tantara kely anankiray izay tsaroko rehefa mijerijery téléphone eo zany dia nisy ranamana nandefa message izy hoe tu fais quoi? Io izy hoe je lis la Bible. Dia namaly eo ihany izy hoe pourquoi? Fa nga misy olana, inona ny problème anao? Tantarao anahy fa za afaka manampy anao. Dia nahalasa eritreritra anazy hoe rehefa hamaky baiboly ve zany dia tsy maintsy hoe rehefa misy problème ianao vao mamaky baiboly. Zay ve le izy? Fantaniana mipetraka dia hoe tsy mandeha izy ity. Fa maninona ianao no mamaky baiboly?
dia zao a tadidio tsara le lohatentsika teo inona le lohatentsika teo tsy manadino anao Andriamanitra fa izao anao kilalao kely tsika androany dia manana mpandray anjara anankitelo sika ao anatin'izany kilalao antsika izany ka zao azavaiko aminareo zany le izy tsy haiko efa nahita question pour un champion daholo ve nareo izao le izy a misy fanontaniana zany a ho apetrako ao a dia ireo mpandray anjarantsika ireo a no amaly an'le fanontaniana dia omentsika point isaky ny fanontaniana voavaly a izy ireo ao a ohatr'izay zany le izy ka izao manasa ny mpandray anjara voalohany a mba hiakatra ety anoloana amin'izany ka izao anomboka ary tsika teo sitrana va ianao io zany fanontaniana anankiray io a dia zao i Jesosy no niteny an'io fehezanteny anankiray io tamina lehilahy anankiray a izay narary efa nandritry ny fotoana ela teo amin'ny on'ny Betesda izy izay tantara izay dia ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe firy taona io lehilahy io a no narary nandritra ny firy taona ka izao ny point anisantsika anazy a samy manisa point foana tsy haiko no misy afaka manao secrétaire kely manisa ny point andry zareo ety aloha dia izao raha ohatra hoe mamaly eo ny eo izy a dia metsika 5 point fa raha ohatra hoe mangataka choix izy zany dia ka mamarina izy a rehefa mahazo an'le choix dia 3 point ihany a no azony ao a nefa kosa rehefa diso le valiteniny a dia aotra foana ny azony mpilalao ka izao ary nandritra ny firy taona io lehilahy io a no narary mangataka choix aloha tsy haiko satito choix metsika choix izy a 12 taona sa 19 a sa 23 taona 38 38 3 point nazonao raha mariny zay a 0 point raha diso zay ao ary inona ny valiny 38 marina mahazo 3 point zany a izy fanontaniana faharoany moty avy ianao i Jesosy a dia niteny an'io phrase io a amina mpianatra anankiray izy ary zay mpianatra zay Petera suran'izay ianao dao ary jerisika amin'ny valiny avy hatrany i Petera mahazo 5 point amin'izay fanontaniana anankiray zay fanontaniana manaraka iza no nanjaka taorinan'ny Davida mpanjaka Solomon 5 point raha mariny zay iza ny valiny Solomon ao efa nahazo point maromaro ihany tsika hatreto fanontaniana manaraka Darius aitsika hoe izany Darius zany mpanjaka Babilôna ndraso aloha mpanjakan'ny aleo miteny indray mandeha any ianao dia avy eo miana soir raha ohatra ka tsy hitanao indray mandeha le izy mpanjakan'iza i Darius mpanjaka Babilôna mpanjakan'ny Babilôna rassure ianao dia tsy manan-kery antsony ilay choix rehefa avy eo fa raha mangataka choix 5 dao ary mpanjakan'ny Israely sa mpanjakan'ny Persia sa mpanjakan'ny Joda mpanjakan'ny Persia ina valiny marina mpanjakan'ny Persia izany Darius mpanjaka izany afaka mipetraka ranabavy sotra anazy tsika amin'izany tapany voalohany zany hitanareo a fa tena be dia be ny tantara ao amin'ny Baiboly
izay matsikaiky malina intéressant fa matetika isika no tsy mahita anyreny no ny tsy fahampiny fandiniantsika zany tenin'Andriamanitra izany ka le fantaniana petraka teo dia rehefa inona ianao zany mamaky baiboly le raha namana anankiray moa zany hoe rehefa misy problème ihany izy zany zay vao misokatra amin'ny baiboly zay vao misokatra ny tenin'Andriamanitra fa nylesina voalohany ampitaiko amintsika androany be deaibe ny tantara ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao reny tantara be deaibe fa tantara anankiefatra sady zay ny hitantsika ao anatin'izay fantaniana anankiefatra izay dia tantara tena important eo amin'ny fiainantsika daholo zany dia indray andray mpifaninana manaraka isika dia iresaka anaran'ny toerana indray no horesantsika androany ka manasa ny mpifaninana faharoa mba hiakatra ety anoloana indray aminareo misy anarana toerana maro ao anatin'io baiboly io dia miarabanao Julien Le Perse mangataka atsika ny ampitoerana zany mba tsy hiteny fa izy no mpilalao atsika manaraka dahoary ny toerana nanomezan'Andriamanitra any Mosesy ny didy 10 mahazo 5 points ianao raha ohatra marina eo ny eo ary 3 points raha ohatra hoe misafidy ao anatin'ny choix tendrombohitra Sinai ao ary jerentsika mivaliny izy mivaliny Sinai mazava ho azy teny amin'ny tendrombohitra Sinai zany no nanomezan'Andriamanitra any Mosesy ny didy 10 dia mety eritreritra ianao hoe manana inona no ilaivantsika an'izany fa tsy mba mahalinanareo ve zany hoe io didy 10 tandriamanareo io taizany nanomezana an'io voalohany dia teny amin'ny tendrombohitra Sinai araka ny voalazan'ny mpilalao antsika fantaniana manaraka indray dia miresaka toerana ihany tsika taiza ny toerana nitondrany Abrahama ny Isaka ho atao fanatitra rehefa nyteny Andriamanitra hoe ento atao fanatitra ny zanakao rehefa nizahan'Andriamanitra toetra izy teto dia noentin'Andriamanitra tany amin'ny tendrombohitra anankiray Isaka ho atao fanatitra dia inona ny anaran'io tendrombohitra io raha ohatra hoe tsy sûr ianao dia afaka mangataka choix dahoary hoe metsika choix izy tendrombohitra Moria sa Gileada sa Oreba tendrombohitra Oreba Oreba zany ny valiny ndao jerentsika amin'ny valiny inona ny valiny marina na diso teny amin'ny tendrombohitry Moria zany no nitondran'ny Abrahama any Isaka ho atao fanatitra misy manisa point ihany koa mandehana ianareo rehefa mahita an'io dia haitsika rehetrarehetra antoyany inona antoyany ataovy mpianatra firehetra manao batisa ary afatra omen'Andriamanitra atsika izany iraka tsika no iraka amin'izay fotoana izay fa tsy mpianatra tamin'izany intsony miteny amintsika zany Andriamanitra androany koa mandehana ianareo ataovy mpianatra firehetra fa le fantaniana mipetraka dia hoe taiza ny toerana ny tenen'Andriamanitra an'io an'ireo mpianatra ireo somary lavidavitra isika eto metsika choix indray izy tany amin'ny Ziona ve tany amin'ny tendrombohitra Oliva ve sa tany Galili taiza no nitenen'Andriamanitra ny mpianatra hoe koa mandehana nareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra Galili ataovy micro Galili ao ary jerentsika valiny marina sa diso marina Galili
miampy 3 points ao ary misy fantaniana farany a taiza no toerana namatsiana an Jesosy teo Calvary. Antaniko nareo marina ve zay vali teny zay? Golgotha. Golgotha ka diso eto spécial kely ty fantaniana ity satria zava-dehibe eo amin'ny tantarany maha-kristianina atsika ny nahafaty an Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ka tokony ho fatatsika hoe taiza izy maty. Golgotha. Ohatra jentsika amin'ny valiny avy hatrany tsy soaty a fa to dia valiny avy hatrany a marina ny valiny nahazo 5 points ny mpilalao atsika Zakary afaka mipetraka ianao. Marina Calvary fa mila mijery carte sika hoe ahoana ny situen'izay zavatra izay fa plus exactement zany a i Karandou, ça vous dit quelque chose? I Karandou ny anaran'ilay toerana tao a Golgotha. Ka izao tsy aivo kely aloha mba tsy hahatonga antsika lasa lavitra. Inona moa ny lohatenin'ny nresantsika teo? Tsy manadino anao Andriamanitra. Dia ndresaka sika teo tantara maro samihafa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Dia izao ihany koa ny fantaniana farany mipetraka teo dia ny nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia tiako mampitamberina ho sy hafa sy mampianatra, mampitamberina amintsika fa izany sakrifisy nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany dia noho ny fitiavany atsika, noho ny fitiavany anao, noho ny fitiavany anao, noho ny fitiavany anao, noho ny fitiavany anao mazava ho azy no nahafaty azy teo amin'ny hazo fijaliana. Ka izao dia anao voady eo amin'Andriamanitra isika. Raha zaho manokana aloha dia hitako hoe tena tiako loatra izany fitiavany anazy zany. Tsy nareo ve? Tiako loatra ny fitiavan'Andriamanitra, tiako loatra ny fanavotana nataonao ahy, ka izay indrindra no anasako any Ralarado sy i Ranabavim-bola anao ity ranankiray ity hoe tiako loatra. Dia manasa anareo mba hijery tsara sy tsara ny tononkira fa anisan'ny tena nisafidianako izany hira zany manokana ny tonon'ity iray ity satria tena voady manao vela rano amin'Andriamanitra mihitsy fa amikitra sy hiaraka amin'Andriamanitra ndawary.
nifikitramina tsy misy mahavitanay afa-tsy anao i Jesosy niveliranyzay ataonay amina tsy vadika aminao zahay mandraky izay tory tiako loatra ny fitiavana Ry Jesosy mamilona ny eo anilana lavitry ny ahiay ravoravo ny fanahy tena hampio atoko ny fahasoavana naso tsara loatra fitantanana ny fiainanay matony voatra dia notahirana na ny sedra mahamay nenjehinazy indraindray dia tsy lavo fanitso ianao no miato anay fambola tokiana nifikitramina tsy misy mahavitanay afa-tsy anao ry Jesosy nivelitramizay ataonay amina tsy vadika aminao zahay mandraky izay tory fambola tokiana nifikitramina tsy misy mahavitanay afa-tsy anao ry Jesosy nivelitramizay ataonay amina tsy vadika aminao zahay mandraky izay afaka verina kely ve le tononkira teo azafady tsy vadika aminao zahay mandrakizay dory andeha iaraka hanonona ny phrase farany isika tsy vadika aminao zahay mandrakizay dory enganeka tena tsy vadika amin'Andriamanitra isika mandrakizay dory kanefa zao nisy tantara matsikaiky anao anaty baiboly ao amin'ny Marka toko fa 4:5-7 hatreo amin'ny 5:7 rehefa tsy ahivoko aminareo le tantara rehefa niondrana tsambo kely Jesosy niaraka amin'ireo mpianany andeha hiampita ny rano dia nisy tafio-drivotra nisy onjan-drano nisy rivotra mifofofo ary saika rendrika ny sambo tamin'izay fotoana izay dia rehefa nitao anatin'io sambo io moa mpianatra dia misy tatsambo ireo misy efa mpandeha sambo isan'andro ireo dia efa resy lahatra ary zareo hoe tena raha zao situation zao tsy ho tafavoaka velona tsika taizy Jesosy tamin'izay fotoana izay natory Jesosy nefa izy tao anaty sambo ihany matory Jesosy dia ahoana rehefa tojo olana zany tsika rehefa tojo fakapanahy rehefa tojo aretana rehefa tojo rivotra mifofofo ny sambo kely ny fiainantsika dia midika ve zay hoe matory Jesosy ohatra matory izy fa eo ihany matory io Jesosy jerentsika indray ary ao amin'ny Salamo
efa hitanao Jehova hitavita mpanao salamindray eto zany no mitaraina amin'ny mitaraina amin'Andriamanitra hoe aza manetsy tadiny ry tompo aza manalavitray mahatsiarova ka mifo aza olona maninona no mifo azana zany olona matory dia mbola mikonfirme indray zany Davida eto fa maninona Andriamanitra matory indray zany Andriamanitra fa ahoana koa zany ataon'Andriamanitra zany rehefa ao anatin'ny aretina rehefa ao anatin'ny loza i Davida rehefa ambava ahoana ny fahafatesana zay le terme ambava ahoana ny fahafatesana ny mpianatra Jesosy matory rehefa ambava ahoana ny fahafatesana Davida dia matory hono Andriamanitra fa mila foazina zay vao mifo matory ve zany Andriamanitra dia ohatry zany ihany koa nataony asafa ao aoriana kely ao inona ny voalazany ao amin'ny Salamo 38 83 azafady ô Dieu ne reste pas dans le silence ne te tais pas et ne te repose pas raha saivina dia nitantara teto amin'ny azafa teto dia nanao fikomina nanao ny ray tetika ny Edomita ny Israelita ny Moabita ny Amalekita sy ny rehetrarehetra ireo fahavalon'ny Israely ireo dia ny ray tetika raha malinina ireo zay tantara zay dia vakio rehetrarehetra iny psaume 83 iny fa mahafinaritra be io tantara io ary mbola manentana ohatran'le nataoko tery ambolohany ihany hoe mahazotoa mamaky ny ten'Andriamanitra fa ny famakiana ny ten'Andriamanitra ahitana tantara maro samihafa ohatran'izay ka izao le tantara ny ray tetika zany ny firenena fahavalon'ny Israely rehetra dia nanao menasy tamin'ny Israelita ireo firenenareo fa ho fongorana ny Israely ary ao amin'ny andininy fahatelo sy fahaefatra ao dia milaza mihitsy izy fa hoe atao tsy ho entsony zany tantarany zany anaran'ny Israely zany dia rehefa avy eo nanandratra vavaka amin'izay Iasafa zany hoe ne te repose pas ny safidiako manokana lay teny français ne te repose pas fa somary hafahafa kely le teny gasy ne te repose pas ozy izy zany hoe araky ny voalazany araky ny nambarany Davida sy araky ny tranga zay niaina Jesosy tao anaty sambo kely dia milaza amintsika ve zany fa matory Jesosy milaza amintsika ve zany fa matory Andriamanitra dia manontany anareo aho hoe matory ve Andriamanitra rehefa tojo aretina ianao moa ve Andriamanitra ny ala sasatra nandeha nanao vacances ve Jesosy sa congé une semaine na Jesosy dia tsisy fitahina mihitsy nandritra n'iny une semaine iny fa congé Jesosy natory ve Jesosy manao sieste ve izy ny se reposer ve Andriamanitra zay ny fanontaniana mipetraka fa izao tsy ho ela dia andray mpifaninana manaraka indray isika ary misy fanontaniana vitsivitsy hoapetraka isika aminazy ka rehefa hivonina izany mpifaninana farany izany dia manasa anazy mba hoety anoloana avy hatrany fa misy tantara ihany koa ao anatin'ny ten'Andriamanitra ao zay tsara ny ahafantarantsika azy dia manentana trany zany mamaky ny ten'Andriamanitra isika efa eto ny mpifaninana antsika manaraka ngamba tsy azavaiko aminao tsony le règle du jeu fa efa araka ao ihany izary aho zany hoe anaran'olona indray zany no ho tetavintsika eto fanontaniana voalohany asa moa mpitandrinandralahako va aho iza no ny teny an'io mangatantsika rehetrarehetra mba tsy hiteny aloha fa manjary lasa mahazo point be eo izy mahazo mijery vady ve asa moa mpitandrinandralahako va aho kaina 5 point no azony raha marina izay ary 3 point raha 6 point raha diso to dia mivalina avy hatrany jerentsika
ary dia marina ny valiteny voalohany. Fanontaniana manaraka izay. Mitenena Jehova o fa miay ao ary mitsangana ka hanaov'Andriamanitra izahay. Ny zanak'Israely no teny an'izay fa no teneniny tamin'iza izay zavatra izay. Arona. Daholo jerisika amin'ny valiny. Arona sa Davida sa Saoly? Marina i Arona. Fantaniana manaraka misy manisa-po ihany ilaitsika iny any amin'ny farany indrindrany. Mora be, mora de mora. Io kosa lombo haiko io e. Mba averina kely hoe le izy teo azafady. Misy zavatra tiako trindrina kely. Inona ny ifandraisany ity? Mitsangana ka hanaov'Andriamanitra izahay. Nresakitsika teo ny nahitany Samuela itsika iteo. Ao mitenena Jehova o fa miay no mpanomponao. Lesona lehibe tsoahantsika amin'iny dia ao anatin'ilay hoe tsy manadino anao Andriamanitra. Dia miteny anareo fa Andriamanitra dia tsy matory ary tsy manadino anao izy. Fa matetika dia isika tsy mahay mihaino ny feon'Andriamanitra. Matetika isika tsy mahay mihaino ny feon'Andriamanitra ka anjarantsika no mila miteny an'izay zavatra nataony Samuela izay hoe mitenena Jehova o fa mihaino ny mpanomponao. Mila mahay mihaino isika. Faharoa manarak'izay rehefa tantara teto amin'ny ty mitsangana ka hanaov'Andriamanitra izahay ity rehefa lasa niakatra tany amin'ny tendrombohitra akany 10 i Mosesy. Dia tendrombohitra inona le voalaza teo? Teny Sinay dia i Arona sy ny vahoaka zany teo ambany teo. Dia ela be Mosesy. Dia hoe ela be ranga Mosesy fa Arona anaovy mitsangana ianao dia anaovy Andriamanitra izay anaovy Andriamanitra izay tarika anay. Zay no nataon'ireto zanak'Israely reto. Dia nataony moa izay andriamanin-kafa izay fa matetika io andriamanin-kafa io Andriamanitra volamena omby lahy kely volamena io no manakana antsofintsika tsy haheno ny feon'Andriamanitra. Tsy voatery misy omby kely ao an-trano zay vao hoe misy an'ilay omby kely ao an-trano. Fa amin'izao androm-potoana iainantsika izao dia miseho amin'ny endrika samihafa. Izany omby lahy kely volamena izany sa tsy izany? Miseho amin'ny endrika samihafa, amin'ny alalan'ny zavatra samihafa. Mety amin'ny alalan'ny Facebook izy rahalahy. Ny omby kelitsika, inona no mety omby kelitsika manakana antsika tsy haino ny feon'Andriamanitra. Dia fanontaniana manaraka sady farany sady mora indrindra. Fa raha izao sy ny ankonako kosa dia hanompo an Jehova izahay. Ijosoa. Sura ianao ndao jerentsika avy hatrany ary mivaliny hoe marina indray ve izay? Ohatran'ny Kaleba sa Joshua. Marina ny valiteny afaka mipetraka ianao misaotra betsaka anao nandray anjara tamin'iny fandaharana iny. Tantaraiko aminao indray ny tantaran'ny Joshua teto. Fa raha izao sy ny ankonana kosa izy dia hanompo an Jehova izahay. Rehefa tao anatin'ny fanompo-tsampy ny vahoaka. Rehefa tao anatin'ny fanompo-tsampy ny vahoaka dia leo be Joshua. Inona tenen'i Joshua? Fidionareo an'io izay hotomponareo izy. Na ny Andriamanitra ny razonareo na i Jehova Andriamanitra. Fa tamin'izay fotoana izay manaraka ny Joshua ny vahoaka kanefa ny mbola manana andriamanin-kafa ny fony mbola any amin'ny andriamanin-kafa. Andriamanitra ny Moabita, Andriamanitra ny Amalekita. Zany no Andriamanitra ny vavahan'ny sasasasany tamin'izy ireo. Dia leo Joshua farany hoe fidionareo an'io izay hotomponareo. Fa raha izao sy ny ankonako kosa izy
dia anompo an Jehova izahay. Dia rehefa vita izay fahatezeran Josoa izay dia niforotra daholo ireto vahoaka ireto. Hoe tena ao ary fa tena anompo an'Andriamanitra izay, ny fiainana manontolo dia atolotra an'Andriamanitra, ny sampana rehetra dia ho arina daholo. Nanao voady, nanao velorano tamin'Andriamanitra ohatran'ilay voalazan'ny lira teo. Reto zanak'Israely hoe tena anaraka an'Andriamanitra amin'izay izay fa ho arinay ny sampinay. Ny antso apetraka amintsika ihany koa androany. Inona no mety ho sampy? Inona no mety ho fahazaran'ny ratsy? Inona no mety fahalemena izay manakana anao, izay mety manakana anao tsy aheno ny feon'Andriamanitra androany. Samy manana ny anazy ny olona rehetrarehetra. Mety ho fahotako, mety tsy fahotanao. Mety fahalemeko, mety tsy fahalemenao. Fa samy manana ny azy tsika matoa mbola eto. Ka izao manasa anao mba hiteny moramora ny anatin'ny fonao. Lasay moramora ao anatin'ny fonao hoe izao sy ny ankona kosa dia anompo an Jehova izahay. Mamy nge zany manompo an Jehova zany. Matsiro nge zany manompo an Jehova zany. Fa mbola ho atakalinao inona? Tsy ampy ve zay? Tsy ampy ve izay? Raha mipetraka fantaniana tery aloha hoe matory ve zany Andriamanitra? Ravintsika amin'izay zany zay rehetra voalaza zay. Raha mipetraka fantaniana tery aloha hoe matory Andriamanitra, izao ny voalaza. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Tsy matory, tsy rendriamanakory, tsy se repose, tsy manao vacances zany Andriamanitra izany. Tsy midika zany hoe mbola tsy tany amin'ny sud zany Andriamanitra manao vacances. Fa ny Andriamanitrantsika dia tsy matory, tsy rendremana. Manamafy izany ny tokisy andininy manaraka io. Isaia 59. Indro ny tanan'i Jehova dia tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare, fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Matetika isika dia mametsina an'Andriamanitra. Tena 5 taona zay Andriamanitra nangataka anao an'ity zavatra ity. Fa tsy mianao. Tena tsy miaino mivavaka ianao. Tsy vavaka tsony aloha dia onjonjoko za samy rery manomboka androany. Mametsina an'Andriamanitra sika hoe matory Andriamanitra, tsy mamaly mivavaka tsika Andriamanitra, kanefa voalaza mazava tsara eto. Tsy ny elonareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, fa ny eloka. Ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra mihitsy no matory, fa isika no tsy mamela azy hiasa ao anatintsika. Ny fahotantsika no manakana antsika. Ny fahotantsika no manakana antsika, tsy hieno ny feoany. Ary ny antso zany ho renesitsika androany dia izao: avelao ny fahazaran-dratsy. Manapa-hevitra, teneno Andriamanitra hoe izao sy ny ankona kosa dia anompo anao izahay. Hoento eo amin'Andriamanitra ny ankonanao, hoento eo amin'Andriamanitra ny tokantranonao, ary mianara isan'andro miaino ny feon'Andriamanitra. Fa rehefa mianatra miaino ny feon'Andriamanitra isika dia ho tsapantsika fa tsy manadino antsika Andriamanitra. Rehefa miaino ny feon'Andriamanitra ianao dia fantatrao fa tsy manadino anao Andriamanitra, fa matetika isika no manadino izay zavatra izay. Ka ny rariko sy ny antenaiko dia
ho samy resy laharysika fa tsy manadino antsika Andriamanitra. Za aloha dia resy lahatra hoe tsy manadino anà Andriamanitra, fa ny fahotako indraindray manakana anà tsy haino ny feoany, fahotako indraindray no manakana ny fitahiana tsy rotsaka ao anatiko, ny fahotako indraindray, ny fahalemeko indraindray, ny fahazaran-drasoko indraindray no mampitsoaka ny fitahiana. Ka androany vonona ve anao hanolo tena ao an'Andriamanitra? Tiako saintsainareo izay fanontaniana izay. Vonona ve anao hanolo tena ao an'Andriamanitra? Dikany hoe manolo tena an'Andriamanitra dia mifidy izay hotompoina, fidionareo an'io izay hotompoinareo, na ilay sampy na an'i Jehovah Andriamanitra. Fa raha izao sy ny ankonako kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Raha izao sy ny ankonako kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Amen. On remercie OCA pour ce beau message. Et pour conclure ce message partagé, je vous invite à vous lever. On va faire le dernier chant, Que la paix de Dieu. Reste dans
isaorantsika Andriamanitra fa manome antsika hery lehibe izy amin'ny alalan'ny teniny ary ireny tenin'Andriamanitra ireny dia manasitrana antsika ka manasanao ary iain'ny teniny iain'ny feoany amin'ny alalan'ny toriteny amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny hira izay hitantsika eny rehetrarehetra eny ka mampahery antsika rehetra ihany koa mba hifikitra zany amin'Andriamanitra hivavaka isika. Andriamanitra tompo ty anay io isaoranay ianao no ny teny mamy izay natolotra ao anay tamin'ity sabata ity, teny mamy izay mitondra fanasitranana, mitondra fiadanana, mitondra fiarovana ao anay koa tehirizo ao anatinay izany tompo mba ho vato fantsika ka ninona lalana fisedrana izay manoloana anay eo amin'ny fiainanay dia mba ho afaka mora fotsiny izany satria manana anao izahay. Isaoranay ihany koa ianao tompo fa amin'ity androany ity ianao dia manana fitahiana manokana tiana omenanay amin'ny alalan'ny teninao sy amin'ny alalan'ny fiainoana ny feonao. Maro ireo fitahiana izay tianao atolotra ao anay amin'izany. Ozy izy ianao hoe raha miaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio dia asandratra Jehovah Andriamanitra ao ambony firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao raha miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Ho tahiana ianao ao an-tanàna ary ho tahiana ianao any an-tsaha, ho tahiana ny ateraky ny kibinao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiompinao dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Ho tahiana ny haronao sy ny vilia fanaova-mofonao. Ho tahiana ianao raha miditra ary ho tahiana ianao raha mivoaka. Andidy ny fitahiana ho aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataony tananao ka hitahy ianao izy any amin'ny tany izay nomeny Jehovah anao. Raisy ny tsodrano ho voany Jehovah ho anao any ny lanitra ry Masetel. Amen. Amen. Mbola misaotra antsika indray natratra n'ity sabata ity. Mirary sabata mahafinaritra ho antsika rehetra ny izay tetỳ aloha ary tsy haiko raha misy ny annonce dia mangataka ny secrétaire mba hanao izany. Misaotra tompoko.